dahalo tela no tratra voasambotry ny zandarmerie-pirenena vokatry ny fanomezana loharanom-baovao. Isan'ireo mpandravarava ny tobo-masina Bemy izy reto, mampitondra faisana ireo marary tsaboina amin'ity toerana ity. Toby iadidin'ny FLM ny tobo-masina Bemy eto amin'ny commune Ambanivohitry Andranomainty. Fampiororona, famakina trano ary fampitondra faisana ireo marary no nataon'izy reto, manazava ny pasteur tompony andraikitry ny filiovana. Zahay kristiana ato amin'ny FLM zany manana ny toby eny amin'ny tobo-masina Bemy io izay iarany fanafiana matetika ary tena mahatsiaro fijaliana sy fangirifirina ny olona mitoetra ao. Tamin'ny faran'ny taona ty zao nanomboka amin'ny fankalazana ny krismasy hatramin'ny faran'ny taona dia ny fanesisesy ny fanafiana tao intelo misesy sahady ao anatin'ny herinandro. Tsy vitany hoe fanafiana ny mpiandry zay mitsabo marary ao sy fandravana ny fananany fa hatramin'ny marary zay mitsabo ao dia iarany setrasetra sy ny fanafiana tahaka an'izany. Dia tena mila horava ny aim-panahin'ny mpiandry sy ny olona zay mamonjy ny toby io noho ny tsy fandrem-pahalemana. Fa tamin'izao zany dia isaorana an'Andriamanitra ary isaorana an'ireo mpitandro filaminana araka ny voalaza teo satria noho ny fiaraha-miasa nataon'izy ireo dia tratra ireo jiolahy. Nanao ny asany avy hatrany ny teto anivon'ny zandarmerie-pirenena mikasika reto dahalo reto ka zao voasambotra izao. Tratra ireo jiolahy ray-ndany izay nanafika ny toby io nanomboka talohan'ny tombo avao ka hatramin'izao dia tratra miaraka aminy ny moarina na fanafody gasy izay ahafahany manao ny asa ratsy. Manararaotra koa ny tenako eto manentana antsika vahoaka ato amin'ny district Ambohidahy mba hanome hatrany loharanom-baovao ny mpitandro filaminana. Hotazomina tsy ambaratelo hatrany hoy izy, ireo rehetra manome loharanom-baovao marim-pototra mikasika ny